Eo misiatry ny fanabiazana kosa indray dia miezaka manakaiky ny vahoaka hatrany amin'ny alalan'ny fanampina ny siatry ny fanabiazana ny vondrona filatex. Ity vondrona ity moa dia nanolotra mari-pakasitrahana izay nahitana fitaova fampianarana samihafa ho an'ireo mpianatra afaka CEPE tao amin'ny EPP Andrefanambohijanahary. Nahatratra 100 ny tahapahafana fanadina CEPE tamin'ity taona 2024 ity ho an'ny EPP Andrefanambohijanahary. Ho fakahirizana ireo mpianatra izay niezaka mba ahafahana misitraka ny mari-pahaizany voalohany eo amin'izany ambaratonga ampianarana misy azy dia nanolotra mari-pakasitrahana izay nahitana fitaovam-pianarana maro samihafa ho azy ireo ny vondrona filatex. Ana hoe raha sitsiny raha mianatra sy nofo ireo zaza ireo ka mba homena fakasitrahana fa pahirizana azy rehefa tena mianatra sy nofo tokoa dia misy mivalika sasarana dia nomena izy ireo kitapo, cahier, dictionnaire dia tsy ho anazy ireo ihany zany ny antokanaovana le hetsika androany fa mba koa fampahirizana andreo ankizy vao pasy ho klasy de 7e zany hoe mila mianatra tsara fa rehefa mianatra tsara dia akoatrin'ny mahazo diplôma dia mbola mahazo koa mivalika sasarana dia ny antokanaovana izay zavatra izany dia sy lahatra tanteraka izay amin'ny filatex fa raha tiana handroso ny firenena iray dia ny fanabeazana mila tena hoe atosika satria rehefa mahay ny olona ho firenena anankiray dia mandroso azy manarak'izay koa ny firenena. Toy ny asa izay efa natomboka ho fanatsarana ny seha-panabeazana eto amin'ny EPP Andrefanambohijanahary izao etsika izao. Resy lahatra tokoa ny dalia ao an-toerana fa noho ny fametrahana tontolo mahafinaritra ahafahandreo ankizy mivelatra no nahafahana anazy valim-panadinana mahafapo toy izao. Tsara be ny tamin'ity raha tamin'ny fotoana tena tsara be angamba ny mety vokatra n'le hoe nahazo trano foa zay na zavatra tsara tarehy dia tena niezaka ny ankizy tena niezaka nafinaritra be dia tena isorako ny mpampianatra le izy voalohany indrindra dia isorako ihany koa ny ray aman-dreny izay miara-miasa aminay dia isorana ihany koa ny mpianatra miaino mianatra sy nrehetrarehetra amin'ny ezaka nataony tamin'ny fianarana na dia nisy ara zany ny tsakatsakana madinidinika irahana lala sy irahana hita teo dia tena niezaka ny ankizy niezaka ny mpampianatra. I matimatesan'ny sehatra tsy miakina sy ny sekoly ny amiratan'ireo ankizy mpianatra mba ho reharehan'ny firenena. Nivotra nandritra ty lanonana teraka zany fa tsy azo atao ambanin-javatra ny fianarana satria io no voalohan-karena. Nampanantena nitohizan'ny fanomezana toy izao araka izany ny malala-tanana ho fampiroboroboana hatrany ny seha-panabeazana. Namarina ty lanonana ity ny kilalao maro samihafa izay nandraisan'ireo ankizy anjara. Tapitra tretindray ny fiarantsika tato anatin'ny fampalalam-baovao fahitalavitra mateveri jery ajaina tamin'ity takariva ity isaorany isika tany tokantrano-tany na tranjery hatramin'ny farany mame fotoana indray ny sampana fampalalam-baovao fahitalavitra mateve ho amin'ny rahampitso indray veloma tompoko.